Miarabantsika tsery avindray tratra ity alakamisy fa 17 ny volana aogositra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny mbola nomezany atsika tombonandro indray anio. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny azan-danitro, mbola fifaliana ho anay ny ahafahanay mianatra ny teninao anio. Misaotra Tompo izay manome tombonandro anay, misaotra izay manome ny hery mandrakariva ihany koa, ary misaotra Tompo satria vonona mbola hiresaka aminay ianao ary izay voninkaina anao. Mangataka aminao mba mila mifaditsinay sy ny helika rehetra, ary koa hamboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy izao, mba hahafahanay mandroso mandrakariva ny fanarahana anao. Tonoina sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fantsona. Alaina Petera 1:1 andiny 20 manao hoe izay fantatra rahateo fony tsy mbola ahary ny fanorenana izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Amen. Verin'ny olona ny fankasitrahan'Andriamanitra noho ny fikomiana sy ny fiemorana. Tsy ho nisy vidiny izy raha tsy noho nataony zanaka malalan'Andriamanitra ho azy. Tokony ho takatra tsara izany hevitra izany. Nafohin'ny olona ireo tombontsoa maimaim-poana izay natolotr'Andriamanitra azy tamin'ny pahasoavana. Io arenana ankinina taminy fampandrosoana ny asany sy fanehoana ny voninahiny ho tombontsoan'ireo voahary noforoniny. Rehefa mandatsy hakatony lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona izay miasa ho azy, dia tonga tsy mahatoky amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary izy ihany mahatonga ny tenany ho tsy mendrika ireo fitahiana rehetra natolotr'Andriamanitra azy. Toy izany ny toerana misy ny taranak'olombelona rehefa nampisaraka ny tenany tamin'Andriamanitra noho ny fandikan-dalàna izy, fa ny tsy nahalany rehetra ny olombelona dia satria tian'Andriamanitra loatra izy, hany ka nomeny ny zanany malalany mba handray ny sazy ny fandikan-dalàna eo amin'ny toerany. An'olo tena ho antoka sy mpisolo ny olona izy mba hampitomboina ny androm-pahasoavan'ny olombelona. Azahoana amin'izao toetra azy ireo indray rehefa hita ny fanandraman'ny Adama sy Eva ihany koa, izay mampitandrina azy tsy handika ny lalàn'Andriamanitra tahaka ny nataony. Ary mbola misitraka an'ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra koa ny olombelona, toy ny hoe taramasoandro, mahasakafo, dia ny fiankofana amin'Andriamanitra ampakasitrahana sy ampiaikena fa avy aminy ny zavatra rehetra no anjarany. Nandika ny lalàn'Andriamanitra ny olombelona, ary tena fikasana vaovao tanteraka izay miorina amin'ny fototra vaovao no nomena antsika tamin'ny alalan'ny mpanavitra. Tsy maintsy mandalo amin'ny mpanalalana ny fitahiana rehetra, voatolotra manontolo am-pelantanan'i Kristy ankehitriny ny tsirairay ho amin'ny fianakaviam-ben'ny olombelona. Ary ninonninona fananantsika, ninonninona ihany koa mety ho volana anantsika izany, na trano io, na tany io, na fahiratan-tsaina io, na herim-batana io, na talentan'ny fisainana io, eto amin'ity fiainana ity, mba amin'ireo fitahiana omena antsika amin'ny fiainana ho avy, dia fananana natao ho tantantsika ampahatokiana toy ny haretsaraben'Andriamanitra izay ahasoany olombelona izy ireny. Avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary manomboka amin'ny zavatra bitika indrindra ka hatramin'ny fitahiana lehibe indrindra, dia fantsona iray ihany no hiavian'izany. Ka tokony ho fantatsika mandrakariva ny loharanony izany fantsona izany, ka mba ahafahantsika mampiasa azy ihany koa ao fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, ary koa hanomezantsika voninahitra azy ny amin'ny fahasoavany sy ny halehiben'ny famindram-pony. Hivavakitsika. Ry Andriamanitra tsara indrindra sy an-danitro, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, amin'ity maraina ity misaotra anao koa Tompo izay manome zavatsoa maro anay tokoa, ary mampita izany amin'ny alalan'ny mpanomponao maro ianao mba ho tonga aminay ary ho tanteraka aminay ny fahasoavanao. Ampio izay ary ampiasao mandrakariva mba ho fantsona mahatoky sy mahomby ho
fampitana izany ihany koa amin'ny hafa zay mbola tsy malalanao, ary koa ampitombo ny fikatsahany ianao sy ny fahasoavanao ary koa ny fitiavany, ny mampisy azy sy mampisy anay eo amin'ny fiainany, ary koa ampitombo ny fahalalany sy ny fahatokiny anao. Ampio izay amin'ny alàna fanainao masina Tompo, mba ho mpitatana mahatoky sy mahomby ihany koa, satria ireo rehetra zay nomenao anay nataonao sahanay dia anao avokoa izy ireny, ary mendrika aja sy mendrika iteraina ianao. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.